Ny asan'ny apôstôly raha izay toy ny fizatsarana ny karaktery ny asan'ny apôstôly no anakinantsika rehefa tena asika mifampiaraka sy mifampahevitra Andriamanitra noho ny Pentekosta izao. Ny Pentekosta dia fotoana izay tsy hoe vaovao akory atao ahafantarana soratra masina fa tany testamena taloha dia fetim-bokatra ny Pentekosta. Izany hoe fotoana fiakaran'ny vokatra, fotoana fiakaran'ny vary nitsahitra ny vary dia fotoana fifaliana izany ny Pentekosta. Ary tamin'ny fotoana izay kalamin'ny Jiosy izany dia fotoana fifaliana satria fotoana fiotazana izay nikelezanaina, fotoana fiotazana izay mba efa nantenany ny Pentekosta tao amin'ny testamenta taloha, ary dia nifanindry tamin'ny fotoana io izany no nilatsahan'ny fanamasina. 5 andro tatorin'ny Paska mazava ho azy, ary dia izay mahatonga ny fahitady Pentekosta. Raha toa ka jerena eo amin'ny tantaran'ny finoana ny afaka malala sy ny tantaran'ny fiangonana dia indraindray somary tsy somary fa izay mihitsy afangaron'ny olona ny hoe fanamasina Andriamanitra sy fanamasina fitaovana. Ny fanamasina tsy fitaovana akory, marina fa miteny ny Jesosy miteny raha iray amin'ny anarana fa tsy fitaovana akory ny fanamasina fa tena Andriamanitra izy. Izany hoe Andriamanitra manana safidy mazava, manana fahaleovantena, nefa koa Andriamanitra tsy misaraka amin'ilay telo izay raha io moa mampasaritra kely tsy dia mora loatra koa ny atakaran'ny olona ny antsoina hoe trinité satria Andriamanitra telo nefa raha ihany na Andriamanitra ray nefa telo ihany dia tsy azo indraindray mazava ho azy satria tsy takatry n'izay tsika olombelona, tsika nge dimension telo na efatra raha betsaka. Andriamanitra nge tsy izany, Andriamanitra tsy azo atao anaty posy na masontsika tsy afaka mahita zavatra rehetra koa. Dia ekentsika ny fetratsika olombelona, raha takatrytsika daholo momba an'Andriamanitra dia tsy Andriamanitra tsony izany. Raha ohatra ka takatry ny lohatsika teo zany izao Andriamanitra dia lohatsika teoria Andriamanitra dia tafiditra atr'ity lohako ity daholo zany, aleo zany mivavaka amin'ity lohako ity satria tafiditra ato zany Andriamanitra kely no ity lohako ity, fa ny fahalebiazan'Andriamanitra mihitsy mahatonga antsika tsy mahatakatra ny momba an'Andriamanitra feno. Zay tokony hananantsika fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra fa tsy ny teoriantsika olombelona no ahafahantsika mahatakatra ny momba an'Andriamanitra. Andriamanitra ihany no manambara ny tenantsika olombelona amin'ny fotoana fantatr'Andriamanitra fa izao indray tian'Andriamanitra ho fantatra. Zava-be teny Paoly amin'ny Korintana voalohany tokatena 20 sombotsombon'ny fahalalantsika. Sombotsombony. Tsy apahany akory raha rapahany mbola lehibe fa sombotsombon'ny fahalalantsika. Nin'Andriamanitra ny sombotsombon'ny fahafantarantsika satria kely isika. Rehefa tonga any an-danitra tsika dia afaka mahafantatra ny feno momba an'Andriamanitra. Saingy na sombotsombony io dia ampy kosa sombotsombony n'Andriamanitra antsika fa sombotsombony izay ampy ahavovoantsika. Sombotsombony ahatakarantsika ny fitiavan'Andriamanitra. Zay no tonga antsika tsy misarasara ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny finoana no mameno ny sombotsombony io ho feno. Fa indraindray moa zany ilay saintsika ity no lasa alohan'ilay finoana dia manao ahoana moa zany Andriamanitra telo izay raha izany. Tonga amiteneny vavolombelon'i Jehova manao hoe tsy monstra ve zany sanatria totelo ny lohany vatany ray, tsisy resaka monstra izany io fa Andriamanitra dia ray ifatelo nonao fotsiny zany zay Andriamanitra. Ny fanamasina tsy fitaovana fa ny fanamasina dia Andriamanitra. Mazava ilay malala amin'ny asany toko farotiara dia mamerina mamaky zanaka zany fahazavan-tsaina zany tsika hoe Andriamanitra dia naniraka ny fanahy dia Andriamanitra fanahy mitoetra amintsika. Misy toetra vitsivitsy ary izay aseho ny fanamasina eto ka manjary toetra ny fiainana. Araka ny volantsika teo dia ilioka dia mitantara fa aty aorianan'ny Paska, 50 andro aty aorianan'ny Paska vao milatsaka ny fanamasina. Ijaona tsy izay loatra ny Pentekosta anankiroa amin'ny soratra masina tahaky ny Paska ihany. Dia misy Paska roa, ny Paska zoma sy ny Paska lahady. Tahak'izay koa ny Pentekosta, misy Pentekosta roa ny soratra masina. Ijaona no atao hoe Pentekosta voalohany dia izao tena vao avy nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia ny teny manao hoe raiso ny fanamasina.
ary tena nisy fofolaisy hoe rasy ny fanamasina mandiananareo na elikiza no averanareo de voavery zany ary rehefa tsy averanareo dia tsy voavery zany pentekoste jaona zany de hoe voatsangana tamaty Jesosy dia omeny ny fanamasina tonga de niara tonga tamin'ny fitsangana tompo tamaty ny fanamasina fa iliko kosa zay nanoranasan'y tsy de zay loatra tsy hoe ny fahatongavana ilay fanamasina dia tsy nosekoly fa dimampitoandro tamorinan'ny naterany paska zay natonga zao pentekoste eto zany a dia ny tradition an'ny no resantsika eto de hoe pentekoste dia dimampitoandro tamorinan'ny paska tsy hoe diso tsy hoe ina diso na inany maro razava ho azy fa ny ray dia lay faniraisany tsirairay lay fanamasina tahaka rao natao batisy ndray tatirainy jaona de faniraisanao ny fanamasina taminao natao batiza taminao niraisana mpandray taminao nosolona odekona na olona taminao nosolona mpiandro na mpitandro dia faniraisana ny fanamasina re fa eto kosa de zao ampifamatorany lika amin'ny fahaterahan'ny fiangonana ny pentekoste adona zany fa masaka be amin'ny fahaterahan'ny fiangonana zany pentekoste loatra zany tsika rehefa panontany iny amin'ny fahatsaraka ny kovina niteraka ny fiangonana dia tamin'ny vanim-potoana ny pentekoste ny fiangonana rehetra maneran-tany ny pentekoste ty dia mahatsiaro ny filatsahan'ny fanamasina nefa mahatsiaro koa hoe teraka androany ny fiangonana dia inona raha ohatra ka mijano anaty zay tokotanin'ny fiangonana zay tsika ny fiangonana sy ny fanamasina zany fa tsy iza sy ny fanamasina ireny fa iza ny fiangonana sy ny fanamasina dia misy toetra vitsivitsy eto zay hitatsika eo miasany apôstôly manahoana moa zany fiangonana itoeran'ny fanamasina izany manahoana zany fiangonana izay anjakan'ny fanamasina izany manahoana zany mpino miombona ao fiarahavava zany ka itoeran'ilay Andriamanitra fanamasina dia mazava tsara hoe ny filasany andininy ery ambony andininy fahatelo manao hoe ary misy lela maro mitarehinafo nisy eo taminy izay mizarazara ary mipetraka tamin'izy rehetra mpisarozo zany zany hoe tsy rairay zany alaisaraitsany hoe tsika eto zany hoe misy eo valonjato na sivinjato olona dia misy lela maro zay mitarehinafo inonolontsika dia le izy mitovy taolo na iray ihany raha mitovy maso de hoe be dibe fa iray ihany niendrika be dibe lela maro zany zay mitovy dia eny amintsika rehetra eny ambonitsika eny saingy zao isika rehetra de samy hafa zany hoe ny tsirairay dia mandray fanahy iray ihany ary le fanahy de zao tsy hoe nilety atao anatsika atao izy zany le fanahy dia nisidika atao ambonilohan'le hoe de zao tsy de zay loatra le sary fa eo ambonin'lay olona lay fanahy efa atao batisy de soa de zao zavatra mitranga hoy ny filazan'ny filazantsazy eo tabatarafatata hoe de nisy famidina ny fanamasina tahaka ny voromailala teo ambonin'i Jesosy tsy nidina tao anatiny le fanamasina tsy le voromailala iny fanidina tao tanin'i Jesosy tao anatin'i Jesosy fa teo ambony teo le izy nievaheva teo ambony teo ny antony de zao zay rehefa tavana fa personne samihafa na de rainy aza Jesosy ny fanamasina eo le fanamasina tsy hoe lasa possédé zany na lasa hoe very ny maha izy azy Jesosy rehefa natao batisy izy de tahako zany teo tsika avako malama lay fanamasina rehefa mitoetra ao anatitsika de tsy hoe sanatria hoe very le maha izika atsika hoe de raha ohatra ka niditra tao anatsika marina fa de hoe tekony fanamasina isika fa le hoe le fanamasina rehefa petraka ao fiangonana amintsika isam-pakanona de zao voatahiry lay maha isika atsika lay fahasamihafantsika lay fanomeza-pahasoavatsika dia voatahiry fanamasina zany tsy tahaka sanatria hoe fanahy tena fa misy an'ireny le fanahy anteniny ireny lasa hoe de tsy mahatsiary tena tsony de bretiriny io de tsy ohatry zany ny fanamasina fa ny fanamasina dia fanahy endry zay tarika ny olona ary ao anatin'lay fanajana lay asa-paharian'Andriamanitra zany a raha nahary olombelona de efa naharenao a manana zay maha ianao anao efa misy zavatra nataon'Andriamanitra
mahasikatsika tsirairay zay mahay zao a tsy mahay namanao zay mahay namanao tsy tsy tovinao amin'ny namanao unika ny olona tsirairay am'izay lovan'andriamanitra azy fantatrao zany antsoina hoe ADN fa tsisy olona manana ADN mitovy zany atritolo ndre atolana olona firenenjato tato firerivo tato dia samy hafa daholo mety hitovitovy fotsiny tare mikambana raha mety hitovitovy fa samy hafa ihany na toetra dia samy hafa itsika rehetra izay fahasamy hafa am'izay efa planin'andriamanitra efa planin'andriamanitra zay fahasamy hafa am'izay dia mba hatonga ny fahasamy hafan'ny ampandroso mba hatonga lay mahaenao anao ampitombona ampivelatra ny hafa dia ny fanahy masina zany lay fanahy ran'andriamanitra lalay andriamanitra mitoetra ao aminao ka mahatonga anao mahay mampiasa le mahaenao anao io araka ny tokony izy afaka valala ny fanahy masina zany dia andriamanitra taizantsika mitoetra ty anatintsika ka mahatonga atsika mahay mampiasa ny tenatsika mahay mampiasa zay nomenatsika ohatra hoe zaho zany ohatra hoe manana telefôna mana finday aza dia raharay le finday iny tsy haiko akory ara le mba niaizako an'le finday iny zany dia ohatra hoe telefôna ihany dia mety ohatra hoe misy application lehibe eo ny application tsy haiko na firina feo anatin'ny application anatin'ny telefôna iny indrindra rehefa mba tsaratsara zay vida dia mba misy application lehibe eo zany fa somary dorodorona ohatra dia ny any tena mba ampiasako azy dia telefôna ihany dia raharay moa zany mba mijery SMS dia raharay mijery ohatra hoe email na ohatra zany fa ho an'ny olona tena mahay azy rehefa tena ainy tsara rehetra io dia variny ianao fa na devoir na hitany manam-piasainy amin'ny fahankatsaha dia vitany manamboatra an'ilay sary tahaka zao satria be dia be le zavatra anatin'ilay application dia ohatr'izay ny fanahy masina le anao ny fanahy masina dia rehefa mitoetra ao anatitsika izy zany tsy hoe ny fanahy masina rehefa tonga ao dia tsy hoe miorona petaka izy zany dia vitsy ny fanahy masina kanina ny olonao kay lasa lavalava tsy ny fanahy masina no kanina kay ny mitokotro ao namboariny fanahy masina dia azo tsy ohatr'izay zany ny fanahy masina fa ny fanahy masina ny akora rehetra mahaenao anao efa nataon'andriamanitra ao anatinao ao efa nataon'andriamanitra trany am-polohany dia efa nataon'andriamanitra tanteraka parfait tsisy kianiny ianao tam'izay anaovan'andriamanitra azy dia izao ny zavatra mitranga ny fahotana rehefa niditra dia izao lasa tsy hainao tsonona mety application aisa ny ampiasanao zany aminao hoe ina ny application hainao ny vatanao inabary dia zay fotsiny ny ampiasanao ny tanana sy baky inabary dia zay ihany ino ny ampiasanao no tokotro mobolina dia zay ihany dia zany hoe ny fahotana dia nahatonga anao tsy tena nahafantatra ny tenanao tsara tsy nahafantatra lay mahaenao anao tsara abetsaka ny olona loatra zany dia tsy tena fantany tsara maha izy azy ary io mamarina tenolay nifadinika ny fika hoe ny atidohana hoe tsy miapahatelo ny atidohan'ny olombelona koa ny mbola miazy zany rehefa mijery manontany olona madinika ny atidoha ianao tsy hoe mijery tarinao dia mahita ny atidohanao fa mandeha manontany olona ianao dia hoe ahoana moa zany ny atidoha fa madinika ny atidoha dia mbola miana tsy ny mbola ny atidohan'ny olombelona ray manontolo akory no miasa amintsika miresatsofa ny apahately ihany so dia couvertena atsika rehetrao zany dia mbola apahately ny atidohan'ny olombelona fa tononkely fotsy rehefa misarotovomitandray dia ny fahotana zany nahatonga anao tsy atena hafantatra tsara ianao mieritreritra ny tenanao hoe fantatrao fa tsy zay fa misy zavatra be dehibe zay mbola tsy tena hainao tsara na ny fahazavantsainao tsy fantatrao hoe atraizany fetrako tsy fantatrao hoe atraizany zakako tsy fantatrao hoe ohatraniza misy fantatrao ihany ny tenanao fa rehefa ao anatinao ny fanahy masina men'andriamanitra anao ny fanaon'andriamanitra dia zao manjary hainao mampiasa lay application be dehibe ao anatinao manjary hainao zay no mivoaka am'izay le hoe ay zao kainy fanomeza-pahasoavana satria le fanahy ao anatinao dia manazava hoe nisy logiciel loatrodroky lapetidin'andriamanitra anatin'io sainao io ay ianao ve kay mahihira be ohatr'izao zao nampiasa ay ve ianao kay ohatran'izao zany hoe le fanahy masina dia manjary mampivelatra ilay mahaenao anao afaka malala mandresahana teta ny fifanamparefazany tompo maly dia maly dia olay ola anankiray teny
hoe zao pastera litaka amin'ny fanomeza-pahasoavany fiangonana dia izy pompandriamanitra koa moa teny dia izy hoe atombotatelo izy izy dehibe mihitsy fanomeza-pahasoavany olona fa atsy fiangonana anankiray tsy lavitra tsy raha aminazy dia izy moa no izy atsy fiangonana lavitra tefa tsy falavitra antsika eto dia afaka fanavaozy le mpiangona dia afaka fantatra hoe ianona manao an'izao dia ianona mahay an'izao dia ianona manao an'izao dia mifananto hoe le mpiangona ozy dia hoy le tovolahy kely anankiray zay le pastera zao izy dia zao électricien ny asa dia zao zaho izy tsy mba mahazo tsena mihitsy be io zazay orinasa fa zaho tsy mba mahazo tsena mihitsy ohatra hoe amin'ny orinasany karana tsy mba mahazo tsena mihitsy fonao zany le orinasa lehibe reny fa mijanona foana ohatra hoe miasa malaka alerina dimidinika fa raha misy olona ozy manao baraso zanona manao le haiko zany tsisy olona mihitsy fa zao tsy mba mahazo mihitsy ozy izy fa nendry zareo dia zao izy samy izy any ohatra ozy zany vahiny eo ary samy vahiny any mahazo ny maso fa zay ozy tsy mba mahazo mihitsy zay gasy zany dia eo zany zay raha amin'ny sehatra mahazo dia tsy mba mahazo zavatra lehibe anao fa dia izy samy izy any fa zao ozy tokony tsy malagasy samy malagasy hoe nefijekema samy nefijekema ve ny ambotately sy ambotately ka tsy afaka tokony mba manao hoe malaga raha mitady mpandoka dia atsy misy raha mitady olona maizezia dia atsy misy raha mitady tsy fantako tsaba dia atsy misy raha mitady tsy tokony misy zay misy zany ana tena misy koa vitsavasoa fa reona dia zao ndraindray tsy hain'ny fiangonana zany ola sahatra fetoma ndraindray tsy hain'ny fiangonana zany miabo zany tena zay tokoa raha ohatra ka tena communauté tsika dia tena zay tokony izy ny slamy dia mahay an'izany slamy miara-mivavaka izy aloha vita ny fiaraha-mivavaka dia resaka amin'izay nahatonga ciment 5000 tonnes na 100 000 tonnes atao masina izafo nareo 1000 dia manatona hoe zay mila 5000 saka mila 3000 saka hay voana andamina anazy dia alohanao vola dia zao dia ny azy mamera ny azy matotra tsara sy farantsika miteny hoe 100 000 tonnes mety fanantsena aiza le vidina biera raha tsy da aiza le 5000 tonnes rano 3000 tonnes rano indraindray tsy fantako nefa protestanta tena zay mihitsy raha tokony izy tena zany reo olona ataotsika hoe reo protestanta ny taonjato fa 7 fa 9 fa 20 tany Eropa dia zany zay nahampanakareniny banky tamin'ny Suisse io satria avy miango izy dia miaraka miresaka izy dia mifanaka metiko izy dia fanampy izy fa tsisy kosa nefa ny mifamingana tahaka zany dia tsika zany mbola mianatra any zany mahitsika zany mazava ho azy ananampy fiangonana fizekema kely fiangonana fizekema kely fiangonana manama izy azy tahaka ny fiangonana hafa koa saingy zao ndraindray tsy vitantsika izy ndray ohatra hoe afangarotsika izy ndraindray mamaloko am'tanile olona tanora za zany tena zany dia mila plaque solaire zao dia zao ateriko ary amin'anary fa io zany hoe eny toko za tokoko toka avany tsy plaque solaire izy fa plaque lunaire zany hoe tsy mahazo mihitsy akory le izy amle ameko andro dia mietera hoe fahaolana satria le tsika préfetona dia plaque lunaire amenao hoe dia amety tsy rehaka kory le jiko ameto any tsy rehaka kory le izy fa dia tsy vata fotsiny fa satria le tsika fiara-mivavaka fa raha zay zany tratran'izany reo eo anaty fiara zany ka dia so manjary miady fotsiny entina fiangonana fifitsiny miady rehefa aveo manjary lasa hoe sy adiny hoe manjary naady any ampiasana dia adiny hoe fifandraisan'ny mpiasa tetsika efa ny ampiasana ohatra hoe zavona makoty tranony pastera kokony trano trano fianao dia hoe pastera koa masika vela aoaenana no asena very mimbady be zao le izy fa raka pastora raha tsy toetra ahoana no atao tsara ahoana no atao tontolo izy tsy mety fa tokony fifandraisan'ny mpiasa sy mpiasa rehefa manasehatra ao zany fa tsy hoe pastora masika velona raha ohatra zany milenarana le izy nefa tena tokony ho zay mihitsy ny fiangonana zany tena tokony hoe fiangonana mahatsiaro fianakaviana iray fa nefany ao anatin'izay fifanajana izay ao anatin'izay
maizy azy ny tsirera izay dia ekenao fa ny fanahy masina no mampiasa ny fanomezam-pahasoavana manampy ianao ampiasa ny fanomezam-pahasoavana zay entin'Andriamanitra napetraka Andriamanitra tao aminao na koa hoentiny fanahy masina ao aminao. Ny fiangonana avako malao rehefa tarihin'ny fanan'Andriamanitra dia izao mahay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana. Ny ahafantaranao fa tarihin'ny fanahy masina ny fiangonana dia fiangonana mahay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay men'Andriamanitra azy. Ary io tokony ho iaina ny fiangonana zao fankalazan'Andriamanitra ny fahaenam-polo amby zato taona antsika izao. Ny fanekentsika ho ampiasainy ny fanahy masina ary ny fanekentsika hampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay men'Andriamanitra antsika. Fa faharoako malaza izay aseho ity boky ny asan'ny apôstôly ity nitsika manao hoe ilay fanahy masina ary Andriamanitra mitoetra ato aminy dia fantatro zany ny tena fantatro ny fanomezam-pahasoavana ary manana hafanampo amin'izay ampiasa azy ekeko ny fahasamihafana. Fa ny faharoa dia izao iray ihany koa anefa ny fiangonana iray ihany izy zany hoe samy mampiasa ny fanomezam-pahasoavantsika isika kanefa ao anatin'izay fampiasantsika ny fanomezam-pahasoavantsika izay dia izao tsy misaraka fa iray ihany tsy miady tsy mifamaly iray ihany zay mahatonga hoe afo anankiray ihany. Azy rehetra dia toy mitovy daholo le afo ambonimbonian'izy rehetra fa nefa le afo ambonimbonian'izy rehetra amin'izy rehetra tsy hoe afo be anankiray zany no teo hoe io zany izy bolongana afo ngeza be na menao an'le trano tsy zay le izy fa samy nanana izy azy la individu nefa le zavatra eo am'lay afo am'le tsirairay dia izao mitovy daholo ihany fa na iray ihany. Zany afaka malala zava-dehibe atsilovany fiangonana am'izao pentekoste zao manao hoe iray ihany le isika rehetra fa na iray ihany no zany dia izao ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra antsika dia tokony tsy mamono ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra ny hafa. Matoa zany misy hoe fanomezam-pahasoavana ny famono dia tsy fanahy iray ihany zany azy. Ohatra hoe fanomezam-pahasoavako zao ny fanomezam-pahasoavanao ry dia teneko eo anao hoe fanomezam-pahasoavanao tsy izy mihitsy tia anaty ihany izy dia tsy fanahy iray ihany zany azy fa fanahy samy hafa. Fa ny fanomezam-pahasoavana ny men'Andriamanitra dia mampifameno antsika mahatonga anao mihina ny hafa hoe za dia tena mila aina fitako reny ny zavatra ity fa ianao dia eo tsika menakavy dia ohatra izao fozonao fanomezam-pahasoavana mifameno fanoana iray ihany. Io nao amin'ny fiangonana tao Korinto mety alavao tao roabiny folo dia zany isan'ny fiangonana be fanomezam-pahasoavana meno saingy izao mifampitsara izy menakavy. Ny tena nyilain'le olona tamin'izany fotoana zany dia nasiany olona hierarchie na tanatongotra ilay fanomezam-pahasoavana atao amin'ilay fiangonana. Izao ny fanomezam-pahasoavana ambony dia ity fanomezam-pahasoavana ambany. Dia ireo niteny tamin'ny teny tsy fantatra izay ao Korintana voalohany toko roabiny folo dia manao hoe ity ny fanomezam-pahasoavana tsara indrindra ity tena tsara indrindra dia rehefa niteny tamin'ny teny tsy fantatra ny maro tao Korinto dia le manana fanomezam-pahasoavana hafa zany ohatra hoe lampianatra totely maminany sy ny sisa rehetra dia soary na tsy aro latsakantsa manao hoe ny teny tsy fantatra ny tena izy iny ny tena masina iny ny tena zava-dehibe dia izao nivaky ny fiangonana satria mifampitsara io le nainy tena tsara sena nenao hoe mampianatra hoe nainy tena tsara nenao hoe nainy tena tsara dia mivaky ny fiangonana. Zay mahatonga Paoly teny eo Korintana voalohany toko roabiny folo manohy toko roabiny folo manao hoe raha tena maniry ny fanomezam-pahasoavana tsatsy lehibe ianao dia ino ambarako aminao ny zava-mihafa dia izao na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona sy ny jery aza kanefa tsy manana fitiavana dia izao tsy mijery fa raha ina skipaso maneny any zany hoe na itsy Paoly zany hoe tsika ato anatin'ny fiangonana na anatin'ny FJK na amin'ny fiangonana protestanta dia rono mitranga na le olona tsy mety ampiasa tsara amin'ny fanomezam-pahasoavana fa hoe menatra be mihitsy tena zany tsy enanao bibibiby anao makarery rinany ihany sisa
discret sy ny sisa de piripirinany tsy miasa rehefa mila-pasoava nandray ilay mampiasa rehefa na hoe ary anandray tena izy fa nenanao tsy izy mihitsy anao io tsy izy mihitsy fa ny fanamasina ny afaka malala dia zao rehefa miasa ny fanamasina amin'ny fianongorana zay toerany fanamasina dia tsisy ady zany na inona fampetsahan'ny fanomeza-pahasoavana dia zao tsisy ady zany tsisy ady toranety ohatrany hoe tsy mipoka mihitsy ny ordinateur iny eny izy virus zavato izy mipoka izy virus zany izy devoly zany fa rehefa ohatra ka milana lojika tsara iny dia mahavita zavatra tsara dia ohatr'izay ko ny fanomeza-pahasoavana mena antsika fanomeza-pahasoavana mena antsika dia tsy mahatonga antsika hoe mifanaritana na miavana mifampitsara na mifanambanina na mifanirika na mifaneso na mifamono tsy ohatr' zany raha misy an'izany anatina fiangonana fikabarana anankiray dia mila medrety izy fa tsy ao zany tsasan'ny fanamasina zany tsasan'ny fanamasina mihitsy ny fanamasina dia mafantatra hoe mifameno le olona rehefa azo tsara zay ny fotoponony zay ka vatonala dia izy ao kosa mavin-javatra pratika aterak'izay le zavatra teny reto rehefa azo tsara zany fa ny fanamasina tonga nampiekatra ny fanomeza-masonao ka nahatakarana fanomeza-pahasoavana nahatakarana ny mahay anaonao ary rehefa azonao tsara fa ny mahay anaonao dia tsy mahatonga anao misaraka amin'ny hafa ny mahay anaonao tsy mahatonga ny hafa mandao anao ny reto zavatra tena evina reto misy tokony adonanao voalohany ila dia zao eo amin'ny fampiananao ny fanomeza-pahasoavana men'Andriamanitra anao io eo amin'ny fiasanao dia zao ndraindrainao mandany zavatsara rehefa mampiasa le fanomeza-pahasoavana ianao dia tena ndraindray mandany zavazavatra lazay ny olona fa mamo hoy ny olona manao hoe fa ny sasany omekana na hoe leo ny vaimamy zany eo mpanaovana ny miasa fanomeza-pahasoavana io zao dia zao ndraindray mezan'ny olona ndraindray esolon'ny olona ndraindray tsy azon'ny olona koa le zavatra ataonao a inona ny ataon'le olona rehefa ohatrany noa mezan'ny olona noa hoe adala le nagako aiza koa ny misy olona manavoatra sambo aty atako tendrombohatra fa ahoana le nagako iny hoe adala fa nefany ianao manana vision satria no manana vision nomen'Andriamanitra vision no a nyzao ny fandehany a ho avy mitondra-drano atako telombohatra zao rehefa aveo ho avy drano dia itsingevana fotsiny samboana Andriamanitra manome vision azy zay ny fanamasina ny vision dia omeny ny fanamasina anao ny olona nefa mahavision ny vision dia tsy ny olona rehetra ny mahita azy fa ianao mahita azy ianao zao mahavantana hoe tena zao ny fambehan'ito satria azavain'ny fanamasina zay dia ianao zany amijotsa voatery asa fanokona ihany fa na ny fiainana isan'andro na ny ampianarana io na ny asa ataonao isan'andro misy foana vision meny fanamasina anao fa zao ranga hitondrana azy zao ranga lea atony ataonao ny olona rehetra mihitsy mahazo ary efa tsy marina toinao anao hoe azaly mandrapahatonga ny fitenenana manao hoe tena marina ny azy amin'le fotoana itenenan'ny olona hoe marina ny azy ianao rehefa lasa lavitra be efa tsy tratra ntsony ny sambo efa vita ny ainao a no efa lasa le olona miteny hoe marina ny azy izy efa tavela ianao efa lasa zany hoe ny fanamasina evakomanana dia fanamampahery ianao manome vision anao mampandresy anao anatin'ilay ady-sarotra satria ny fanahy dia fanampihany olona zay mandriamanitra azy izy zany Andriamanitra manome fahazavatsay dia tsy ny tenanao ihany ny fantatrao fa ho avy tena dia fampitseny aminao hoe zao ny zavatra trangeo zao ny fandehan-javatra zao ny tokony hataonao no zany rehefa malala zava-dehibe amin'izao pentekosty zao natana ny fanamasina miasa ao anatinao menao fahazavatssaina dia izao manome anao courage mamenao herim-po hoe rehefa manao zavatra mety tsy takatry ny olona le zavatra ataonao mazava azy ohatrany tsy azony olona ahoana reto galilianina reto izy no teny fitenina le galilianina ny galilianina zany misy reka fianarana fa galiko izy fa izao miteny teny-pirenena enina ambin'ny folo ireo miteny fiteny-pirenena enina ambin'ny folo re mandeha misy retramitadalay dadaotaizanen la dia misy norvezianina tonga
dia teny mihitsy fa raha matoy be zay fa maino fa vetsy hoe taizabe fampatana dia raha nytany angaty zay tamin'izany mbola am'izay tototoana novindreny folo folo ary tao teny norvégiany ny taiza ny inona nefa lehilaviny za hitanasonay nefa izy amin'io vehivavy lehibe tsotra tampanivotra lehibe tany manangady dia ozy datanonay zay koa raha tsy mahafantatra fa fandriamanitra nampianatra azy fanapasana zany tsisy mahafantatra efa tsy nanapa tsy nisy nampianatra azy teny norvégiany raha dia teny tsy nisy dia miresaka izy zany misy fa nefa ny misy fotoana zany misy fotoana zany asain'andriamanitra tsy fantatra mihitsy zay mahandriamanitra rehefa namasina asain'andriamanitra miteny eo fotoana anankiray fotsiny anao dia azo dia vita misy fotoana tsy azo ilay izy dia zay mahandriamanitra n'andriamanitra zay natonga retolona reto gaga noantsoina hoe xénololie zany hoe teny mitety xénos vahiny teny vahiny io zany hoe teny fantatra olona ny galilianina tsy mahay teny frantsay olona fa teny frantsay tsy mahay teny romana gasa mahay teny romana tsy mahay teny anglisy dia mahay teny anglisy zay io tenenina velo satria raha iny rehefa namasina zay ny afaka misy tokony makivy ianao mihitsy rehefa mpanaovan'andriamanitra zavatra nefa misy zavatra asain'andriamanitra ataonao dia vitan'andriamanitra manao zavatra impossible aravo possible koa dia tsy andriamanitra tso izy akisana latabatra io mitevy hoe andriamanitra nanampisaka latabatra io dia maromary zany fa zao amin'ny fotoana ny kirinao ny asan'andriamanitra saina ataony iny dia zao vita le izy dia gaga ianao hoe dia zay nazafanao hoe aino zaka tsy andriamanitra nanao tsy zany nanao ty fa andriamanitra fiarako malala pentecoste dia maro ny toky anao hoe aza makivy zany amin'ny fanaovan-javatra na inona na inona raha manana nofy ianao zay le teneny toila teo hoe nilay antitrareo amin'ny nofy ny teny anglisy manao hoe dare to win teny falefanisy w misahianao mandrevy zay mihitsy ny tena hevy sahianao manofy manofisy ianao zany aoka ianao vonina nofy zao nefa rano Madagasikara zao mba tiako amin'ny Madagasikara zao mba tiako an'izao fa tsy hoe nofyolona tsy milamina nofyolona marina faramasina ty misy ke nofyolona tsy tena milamina tsara rehefa mivoaka tamin'ity prison ty dia zao nataoko dia zao nataoko dia zao nataoko tamin'ny perikopôviny dia nisy afatry davida ho an'ny afatry davida ho an'ny teny farany nataon'ny davida mba nanaitrany teny farany nataon'ny davida dia nanaitrany tamanatany teny farany nataon'ny davida dia mba mijery ary teny farany nataon'ireo olo malaza dia mba ohatra ninona reny teny farany nataon'ireo olo malaza rehetra afatra farany dia nisy apahany boky moa nanaitrany dia niafatra ohatra hoe tantaran'ny Nelson Mandela dia teny farany nataon'ny Nelson Mandela teny farany teneny manao hoe ohatra teny andrenam-pomely hoe mifananaka ny mahaolona mifanahy tamin'ny nanaovan'andriamanitra azy dia mitovy tamin'ny misy mainty misy fotsy misy mena misy mavo fa ny fanahy tamin'ny nanaovan'andriamanitra azy dia mahaolona dia mitovy tamin'olona ka naiza le ianao dia zao tsarovy fa mitovy tamin'olona zay ny afatry Nelson Mandela fa nanaitrany dia niafatry Steve Jobs akoa nanafatra maty tamin'ny 2011 maty Steve Jobs zao teny Steve Jobs manao hoe tena teny farany hoe tena zany dia fieritreretany olona ady hoe olona tafita tamin'ny fiaina satria nanambola nanana vision dia fa nefa zao ny zavatra tsapako tamin'ny fiainako dia zao tsy mba nahita fifaliana fa tsy tamin'ny alalany asa zany hoe ny asa no mitondra fifaliana da zay no azo jerena azy hoe matoa faly dia zao tena ny asako mitondra fifaliana be ka ho anareo kamo zay nazo gazana azy dia zao ny asa tena mitondra fifaliana Steve Jobs nanao zany azo vakina dia no fa zao izy ny zavatra tsapako dia zao kay ny fanazam-pahasoavana tsy vola ihany fa tena nandrany fotoana ko dia mitady vola be koa fa kaikio misy zavatra mitondra fifaliana be dia be ivelany vola ao anatin'izany nanaovan'andriamanitra azy ao anatin'izany ny fitiavana aminy
ao anatin'izany ny fitiavana ny sady vita miafatry zany tiavako nefa ny miafatry ohatra hoe ny opération ianao dia mazava be teny farany tonga filo izy dia teny izy manao hoe vita miasa dia manao hoe vita afapoa zay miasa vitako miasako afapoa zay zany izy zay mifetra zay miasa ny paoly moa dia hoe nahatanteraka ny asakazaka tahiny ny Jesosy moa dia nateny farany vita afapoa vita ny farany fa ny mitilena enjana be ny mitilena voalohany dia zao manamorana satry 200 litres tena manarake zany pour zay chevabraony pour zay rehetra mivadika nafatan'ireo fitsitsiri kely isan-karazan'ireo zay rehetra mivadika ka tratranareo vonoy zany azy zavatra ny farany afatra namena inona fakalana fitiavana zay ny afatra navela ary ray afaka mirala misy olona ohatr'izany eka nefa tsy kristiany enao zany a mba mamela afatra ho an'ny hafa ny Davida io resahako anareo io dia niazy afatra ho an'ny tanàna afatra ho an'ny tanàna ka ny Davida ny zavatra roa ny votoatiny dia zao manakanateraka mitondra isika tanàna Davida raha vakilo iaraka moa zany somary tsy mora mamaky azy tsika anaka dia natao hitondra dia zao rehefa mba mitondra tsika dia zao tahaka ny roarano mitondra tahaka ny masoandro rehefa mitondra tsika dia zao itsika nateraka hitondra fifaliana nateraka hitondra fiadana nateraka hitondra zavatra tsara isika zay ny afaka Davida ho an'ny tanàna fanantenana ny azy ny hoetiny hafatra mba hoe rehefa mba mitondra ianao satria tsika kristiana rehefa nivony fiarahamonina ianao dia zao ianao loharano petana ianao loharano pifaliana dia miafatra ny faharoa tsara toy izy manao hoe tany reny tsara zava mifangaro amin'ny ratsy zany tahaka ny tsilo dia mandratra manimba ary nefa rano dia zao torana ao Davida afatra Davida zany rehefa milana tandremo a fangaro amin'ny ratsy mifangaro ao amin'ny ratsy zao nefa rano reny dia zao torana metimety any fiainany amin'ny voalohany sanapatelo amin'ny fitopolo izy manao hoe saika ny enjera nahitany ratsy fanahy tsy rehefa fonga ratsy fanahy lamina be foana amin'ny fiainany sinisy ka rehefa avy eo fiainany ratsy fanahy tahaka ny akoho faheliny rivotra rahakoronga zay ny afaka Davida ny mitilera moa dia efa inona mahafantatra iny fa nenao iny rehefa komarana mba hafantara iny lanao amin'ny tany fantarovany kely batiky tsy telefitoa dia valifolotoa kely lany sifonao isan'andro tandre makarano zay kely sisy naoka zany ka barika fianao marotsy milevany afahabody nialaka fa zao mety kelikely azy lany any atao inona no ahafantarany olona inona olona ohatry zao fotsiny zay sy Davida inona no mba afaka verao amin'ilay tanàna fanamasina zay avako malala efa namampahery ianao allons-y inona ty kivikivy ty taterao ny fanomponao sahianao manofy sahianao miatrika miasa fanompono ataovy zay zara fanompono mba manana fifaliana manapetra ianao zay mety hosakanao manapetra ianao zay mety vitanao ikeo ny fetranao fa ny farany dia zao rehefa malala ny fanamasina koa dia zao rehefa ao anatinao dia mitaiza sy manitsy anao izy dia mampibebaka anao mamelo anao manakarivaon'Andriamanitra ny fanamasina tsy mamorona zavatra ao Jesosy fa ny fanamasina dia mampatsiaro anareo zay zavatra nampianariko anareo Jesosy nampianarantsika hoe ahoana mifamelahelo ianareo Jesosy nampianarantsika manao hoe ahoana mifandefery anareo Jesosy nampianarantsika manao hoe ahoana ataovy ny asa fa momba anareo mandrakariva Jesosy nampianarantsika manao hoe mandeha Jesosy nampianaranao manao hoe aza manao zay hoaninao zay sotronao aza manay ianao fa ny Andriamanitra mahay manao mihoatra lavitra no takatrao sainao lay Andriamanitra fanahy ao hoe rehefa malala Pentekosta ny andro vokatra be ny asan'Andriamanitra ary ny fiainanao isan'andro tsarovy fa Pentekosta dia fety vokatra fety ny fahavokarana matota amin'io andro io nanatsaka Andriamanitra ny fanamasiny dia zao
mampahavoka ny asany mpanompon'andriamanitra ny fanamasina fa manana fola ny avako malato raha manana fanamasina anao ka kivikivy a makatana zariraka zany raha tsy mahomboombo ny asa etipotranika zany amotsyngamona ombo foana io tsy soarabavavo aisobi tsy maniny zany fa tsy hoe tsy mahombo foana kolo fanaray mba tsy fa de ina zany nao tonga teny mety ezeko foana miny fanamasina misy tsy mety a may mba misy sarakely tsy mety mba manalovana kezikely mba mety oatra zany mety maharitra taona vitsivitsy nataotra zany fa izao miaraka amin'andriamanitra sy ny fanamasina de tonga fifaliana ho aminao an'iny fahavokarany asan'ny fanamasina ho aminao an'iny fitahin'ny fanamasina ho aminao an'iny fifaliana fanamasina ivarakitsika iarako anatin'izao vavaka mandina zay ataotsika raha irany fitantely zao de mangataka ny asan'ny fanamasina tsika fanamasina toerateko omeo fifaliana omeo famombiazana rakovy eo fahasoavanao a de tahiro mba ho fifaliana ko ny ambonako ny firenena ny fiainana ivaraka mandinitsika